Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Vitesse. Raikitra ny sahotaka teny Analakely alina miaramila anjato ny mirongo basy no tonga nanodidina ny lapan'ny tanàna teo Analakely. Mandeha ankehitriny ny fanadihadiana ho an'ireo mpitandro filaminana namoaka fitaovana tonga teny Analakely. Nanao hetsika ny vahoaka ny Somamanina tamin'ity androany ity mitovy ihany ny fitakiana, ny ialana sy no mpitrandraka tanteraka ao Somamanina ary ny hanatsarana ny fitrandrahana. Manambana ny ampiakatra ny sarandalana ny UCTU na ny vondrom-pitatitra eto Andrenivohitra amin'ny volana Desambra raha toka tsy mandoa ny fanonerana izay mitentina 12 miliara ariary ho an'ny enim-bolana manaraka ny fanjakana. Tsy misy miaro ny olom-pirenena na mpitondra fanjakana na mpitandro ny filaminana mitonoka biraraka eto amin'ny firenena, ireo no nolazainy ny DFP nandinika ho an'ny fanavotam-pirenena androany manoloana ny raharaham-pirenena. Miantso fionana amin'ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana izy ireo. Any ivelany kosa indray fidinana an-dalambe sy hetsika maro samihafa no hita tao amin'ny toerana maro ao États-Unis taoriany nalan'ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Ny andindiny izay avy hatrany. Efa tonga ny TV LED 3D ika farany ao magasin Baolay. TV LED Changonga dia manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ny kalitaony sady dia efa full HD amin'ilay wia ary ny feu dia tena raitra. J'aime. Tsy manatsara ny endriny toujours meilleur ao sady fisaka ny maivana sy mba toerana azo apetaka amin'ny rindrina. Misy HDMI, VGA, USB. Ao amin'ny Baolay irery ihany no hitanao io TV LED Changonga io. Baolay ny tsara drany. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebena zaza. En poudre amat sachet dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mapatanzaka zem suka samba samba ta. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazinga gu amnas. Sala lota zanga amnas. Jitika diabe. Bonjour. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no azo ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkehry rehetra izay mahazatra anao. Sura miny amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le Primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Vous êtes jeune, entrepreneur, vous débordez d'idées et aimez les défis?
Le parcours du start-upper, un événement organisé par le Centre d'excellence en entrepreneuriat dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week les 16 et 17 novembre 2016 au CND Lac Kanalakil. Tournoi de slam sur le parcours d'un entrepreneur, concours d'idées de présentation de projets, débat télévisé sur le choix de carrière des jeunes, solutions de financement de projets par le crowdfunding. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Soyez au rendez-vous. Partenaire privilégié, Orange Money. Média officiel, Cool TV. ISCAM, allez là où vont les élites. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Sainto, Loiran face à la mac. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Ei, mahaliana anao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity alina ity atsidika aminao ety am-piadoana moa fa manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity falohany andraisantsika ny vahiny dia raikitra ny sahotaka teny Analakely alina miaramila anjatony no mirogo basy no tonga nanao be midina teny amin'ny lapan'ny tanàna Baikovaiza izany nanome alalana an'ireo miaramila ireo efa mandefa ny adadiana ankehitriny zorako tondrena. Voadidina miaramila ny rongo-basy ny lapan'ny tanàna alina voasakana ihany koa ny vavahady miditra ao amin'ny lapan'ny tanàna inona no zavatra nisy ratsy ivina ny resaka mpivarotra amoron-dalana no ny andohan'ny resaka. Nena zao ny kiraro koa 5 isany lasany tao androany sady miaraka hitsaka be amin'le kiraro be an'ireny nakay azoan'olombelona dia aiza le minisitry omponina mba mpiaro ny vahoaka fa mijaly na mipatoretsena na mpivarotra na mpivarotena dia enjehana daholo izay mivarotra nefa ny enjehana mpivarotena koa enjehana. Amoaka ny namana izay isan'ireo voasambotry ny polisy kominaly teny ampivarotana amoron-dalana no nahatongavan'ireo miaramila anjatony izay mirongo basy tety amin'ny manodidina ny lapan'ny Analakely raha ny fanadihadiana natao. Miaramila tsy nanao fanamiana izay nosamborin'ny polisy kominaly niaraka tamin'ny vadiny noho ny fanoerana ny fandraofana ny mpivarotra amoron-dalana tamin'ny tolakandrony omaly. Tonga teny atoerana hatramin'ny lefitra faharoan'ny CMGAM namoaka io namana io. Mandeha procédure normale ka. Fa ina ny négociation tato amin'ny lapatato? Tsy nisy négociation tao fa nangatahana fotsiny omeo an'ny gendarme le izy teo le tokony raikitrananao ao ataon'ny gendarme enquête dia ataon'ny procédure hatrany amin'ny fitsarana. Zay ihany fa tsy négociation. Zay mbola tsy fantatro fa ny gendarme mahafantatra an'izay. Tsy vitana hoe fifanarana manokana ve izy? Tsy nisy ka. Ka hoe mila natongavanao taty mihitsy ny tonga taty. Ka za tokony andraikitra ato amin'ny tafika dia misy miaramila voana zavatra ohatran'io dia amin'ny mahatokony andraikitra tsy maintsy tonga eto. Fa no chef de corps ve tsy afaka ny le zavatra taty ivelany taty noho izy dia amin'ny mahatokony andraikitra ny tena na enao dia tonga eto ny tena. Fanontaniana maro anefa no mipetraka manoloana izao zava-mitranga izao. Baiko avy amin'iza no nahatonga ireo miaramila nivoaka ny Toby ka nandefa nanafika ny lapan'ny tanàna. Inona ny dikan'ny fandefasana miaramila teny amin'ny lapan'ny tanàna? Fampiseho kery sy fampitandremana ataon'ny mpitondra foibe, ny mpitantana ny komina ve?
izao ve fitsarana miaramila rehefa misy amin'ny naman'izy ireo no votahaka izao dia miaramila iray camion hatramin'ny tompona andraikitra ambony ao amin'ny semgam no tonga mandamina sy mamoaka azy tahaka izao. Aiza ny fanajana ny fahefan'ny commune amin'ny mahavondrom-bahoaka itsinjara-pahefana azy raha toka izao ny zava-misy eto amin'ny firenena. Voaja ve ny tsy mpitondran-tena ny miaramila amin'izao hetsika izao sa efa tsy voafehin'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga nitsony ny manamboninahitra sy ireo entiny ka afaka miririry tahaka izao dia anaoana zany rehefa tonga amin'ny francophonie rehefa milanjakitana dia afaka mamoaka moramora miaramila amirongo fitaovam-piadiana tahaka izao. Raha karazana fanapara-pahefana tahaka izao no miseho tsy mahagaga raha mirongatra etseroa ny fitsaram-bahoaka. Ny miaramila tokony ho mpiaro ny tanindrazana indray no tsy miseho ohatra amin'ny fanajana ny lalàna tahaka izao. Raha tsy ahivina fa taorian'ny dinika politika niarahan'ny fanjakana malagasy sy ny vondrana eropeanina omaly dia mbola nanamafy ny praiminisitra mahafaly sy olonandrasana Olivier fa lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana ny fametrahany any atao hoe tany-tandalàna. Ny ariva ihany anefa dia ireny ny zava-mitranga. Miaramila manafika vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana andrasana araka izany raha isy ny fandraisana fepetra entitra ho an'ireo miaramila nivoaka ny toby ireo sy ny polisy kominaly izay nandratra olona nandritra ny fanatanterahany ireo ny asany. Andrasana ihany koa ny mangarahara momba io raharaha io. Nanao fanambarana ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko-timy androany ary manameloka ny zava-mitranga sy nataon'ny miaramila nanome hafatra ho an'ireo polisy kominaly ihany koa moa izy ireo ary mampitandrina manoloana ny toe-javatra tahaka izao. Zorako tondrinatra. Napiakapeo ny solombavambahoaka tima manoloana ny zava-misy teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely manameloka ny fihetsika mamoehatra nataon'ny miaramila izy ireo. Efa nisy ny remarque zay nataonay tamin'izay fotoan'izay hatramin'izao nefa dia mbola mitohy dia gaga ny tenanay hoe fangany mpitandro filaminana indray zany zao no manao ny antso izay ny vahoaka no manao ny fitsaram-bahoaka fa zao dia ny miaramila indray no mitrantsehatra zay ve ny fomba fiasa zay ve no gaboraraka zay ampisehoana amin'ity tanànatsika ity fa nadiovana eny natao fa raha ohatra ka ny vadinao na ny fianakavianao no mivarotra eny amoron-dalana dia tsy azo esorana zany ianao ka ho anay dia andraikitry ny commune andraikitra ny be ny tanàna mifanasorana zay tsy manara-dalàna. Tokony ho fitaratra eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny ao anivon'ny mpitandro ny filaminana raha nambaran'ireo solombavambahoaka ireo. Tsy azo ekena ny zavatra tahaka izao izay enatra ho an'ny firenena hoy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany Razafy Manatsoa Anitra. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa etsekilan'izay ny baiko mahatonga ireo miaramila ireo ivoaka tahaka izao miaraka amin'ny fitaovam-piadiana raha nambarany ary manana ny lanjany ny commune amin'ny fanapahan-kevitra niraisiny ka tsy tokony hitsabahana tahaka izao. Averiko etony misy officier de police judiciaire, officier de police amin'ny police nationale miara-miasa tsara amin'ny commune municipale zay manao ny fisamborana rehefa tsy manara-dalàna, manao enquête ihany koa ary mandefa any amin'ny tompona andraikitra isa-tsokadiny dia nanao amboletra hoe tsy maintsy mamoaka ny olona io. Rehefa tsy navoaka io olona io dia ny zavatra mahagaga fotoana fohy 20 minitra taoriana zay amin'ny dimy sasany dia misy camion zay feno miaramila zay lazaina eto zany hoe béret rouge tonga nanampy tosika ireo adjudant anankiroa ireo ary ny encercler ny lapan'ny tanàna zay zavatra tena tsy azo atao mihitsy zany. Ny antony dia hoe raha misy olona samborina tsy misy mananjo mihitsy na iray raha mamoaka ny olona io fa misy tompona andraikitra zay atao amin'izay asa izay. Ny famoahana olona ohatra zany tsy azo atao fotsiny ohatran'izany fa indrindrandrindra zany ho an'izany mpitandro filaminana zay natao hitandro filaminana nialatra ny lalàna mikasika an'izany fanajana zon'olombelona sy ny procédure mikasika an'izany rehetrarehetra zany tsy azo atao izany. Raha ny zava-misy efa eny ampelantanan'ny zandarmarim-pirenena ny fanadihadiana amin'ity raharaha ity andrasana araka izany ny tohin-draharaha raha tsy ahivina fa ny sorana mpivarotra amoron-dalana na rahana fikasihan-tanana no ny andohan'ity raharaha ity. Nanao hetsika ny vahoaka ny Somamanina tamin'ity androany ity nivoatra nandritran'izany fa tokony ahafahana madidio ireo dimy rahalahy sy ny fialan'ny sinoa any Somamanina fanadihadiana Iona Saina. Tsy nahitana fiara-pitandron'ny filaminana teto Somamanina tamin'ity androany ity. Mpitandron'ny filaminana manodidina ny 10 nivezivezy tamin'ny arabe ny ambin'ireo vahoaka naneho hevitra tamin'nyfilaminana. Nandritry ny fandraisam-pitenenana dia nivoatra fa tsy voaja ny zon'olombelona manoloana ny fitakian'ny vahoaka Somamanina. Isan'izany ny faninjena ireo olona izay maneho ny heviny manao ny fitakiana ho fiarovana ny tanindrazana izay voasoratra ao anatin'ny lalàna mikasika ny zon'olombelona. Ny zon'olombelona zay ilay
andiny fahatelo manana zo iaina ho afaka azo fiarovana ny olona tsirairay. Ao amin'ny andiny fahadimo dingadingany fa zay mahakasikasika atsika tiany no resahana aveo tsika resaka le tatotrafo. Ao amin'ny andiny fahadimo tsy misy olombelona azo ampijaliana na sazina na anaovana fitondrana feno asiahana tsy ho fanaraka na mampety ny mahaolona. mandalo ihany ny fahefan'ireo mpitondra ankehitriny izay manao tsindrazolena amin'ny vahoaka manao fitakiana raha ny fanazavana. Fa na izy eta samamanina voakarama, na izy lehibe amin'ny fokotany, na izy amera, na izy zavatra fahefanana mpindraminy eo ampelantanana zany. Tsy maintsy ho alainy eo an-tanana anko zany. Fa tsy misy ho anazy mandrakizay. Fa izy no menatra izy rehefa ohatra ka tonga zany ialany zany fahefana zany eo ampelantanany. Tafita tamin'ny vahoaka ny vaovao mahakasika ireo mpiara-mitolona amin'izy ireo. Iamafy ny hetsika raha ny nambaran'ny mponina. Dia ny olona zany hita fa efa hoe matahotra zay zava-misy hoe hosamborona kanefa za manamafy fa tsy misy tsony ny fisamborana fa raha zao mbola misy fisamborana dia ratsy tanteraka ny raharaha ary tsy vita mora tsony zao fa tsy maintsy andeha arak'izay zavatra efa tsy misy zavatra zany resaka stratégie tsy azonay olazaina fa raha mbola misy ny fisamborana dia ratsy ny tantara ary tena ratsy tanteraka satria any tena ratsy indrindra vehivavy no samborana. Iamafy arak'izany ny fitakina amin'ny alakamisy ho avy izao ary tsy empitra ireo vahoaka ny somamanina manoloana ny tsy fienoan'ny mpitondra fanjakana azy ireo. Mijanona ny somamanina any an-trany tsika tsy empitra ny vahoaka ny somamanina amin'ny raha matahora sy ny fanenjehana ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mila ronindroniny amin'ny sinoa ireo vahoaka androany. Itony fitakiana ho fitsinjovana ny taranaka faramandimby fanadadiny Iona Sainatrany. Ho fitsinjovana ny taranaka faramandimby no antony hitoloma amin'ny vahoaka ho somamanina. Tahotra ny amela lova ratsy sy tany karakaina ho azy ireo no antony hitsipahana ny fitrandrana ataony sinoa an-toerana raha ny fanazavan'izy ireo. Tolomanay moa tompoko dia efa fantatrareo fa momba an'ireo sinoa reo. Ireo sinoa reo tompoko dia tsy ekenay satria raha efa nampahafantarina anay zany ny zavatra ny lalàna amin'ny fanjakana an'ireo dia efa 10 taona. Efa 10 taona ireo hipetraka eto aminay eto aiza ny tany hipetrarana efa 10 taona soamamana ity. Sapia hifindrana aminay any Ambatomainty izy, hifindrany amin'iny tendrombohitra be antsinanana amin'iny. Misy volamena daholo tsy tany ity dia ho taperiny ny taninay nefa tany ambolenay ve dia ahoana nanekenay an'izany. Fatro kominy soamamana hany aho pitehana. Dia mba aiza zany le faran'le hoe taranaka faramandimbinay. Dia izay zany hijoro hatramin'ny farany satria mamy ny zanakay tanaka. Nenay vitanay fa le taranaka faramandimby mba aiza ny faran'ireo. Famonoana afo nataon'ny fanjakana amin'ny raharaha somamanina ho hiatrany ny fanazavana. Hatreto aloha zany dia mbola mazava tapany ohatry ny tsinam-bolana ihany raha ny raharaha tia somamanina satria ny entana sinoa ireo karazana bilina vaventy no lasa ary ny atao hoe ireo migazana tany amponja no efa mivoaka na dia mbola arahana sazy miantina raha hatramin'izao fa kosa ny atao hoe tantana sinoa mbola misy latsaka amin'ny folo eo ny zavatra tena hoe takiny vahoaka dia ny fanafoanana ny fitrandrahana volamena eto somamanina. Ny fitiavan-tanindrazana tsy ilana lalana hoy kosa ny hafa tsy mila fahazoan-dalana ny fiarovana ny tany ny tena. Hoe sambotsambokona ohatry fotsiny le olona io koa sambodoko sa koa hoe samboko ty dia ho aty fa tsy maintsy miaro ny tany ny olona tanindrazana io azao zany tanindrazana io tsy mety manana fahefana ny olona miaro ny tanindrazana tsy maintsy maka autorisation vao any amin'ny hevitra fitiavan-tanindrazana nama tsy mila consultation makatiny hoe fahafahana vaty vao any amin'ny hoe fitiavan-tanindrazana tsy mila autorisation amin'ny katy makary tiana tanindrazanay tsy mena izy ny tanindrazanay zay gasy zay gasy malagasy Madagasikara na fo ny Andriamanitra ho gasy miaro ny taninay zay. Tsy azon'izaniza taona na ny afon'ny fitiavan-tanindrazana miboboka ao anatinay ho hiatrany ireo vahoaka ny somamanina. Tsy matahotra ny tsindry sy ny fandrahonana fa vonona nohitra hatramin'ny farany ny fitrandrahana ataon'ny sinoa ao an-toerana ho an'ny zanaka mampara hoy izy ireo. Tsy miaro ny olom-pirenena ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandron'ny filaminana mitonga bararaka eto amin'ny firenena. Araka izany miantso fionana amin'ireo lehibean'ny mpitandron'ny filaminana ireo avy eo amin'ny vondrona avy eo anivon'ny dinika ho fanavota amin'ny pirenena na ny DFP. Michel Aranardzon.
Fitsaram-bahoaka etsy roa mifamono ny samy malagasy raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny DFP nanidinika ho an'ny fanavota amin'ny pirenena. Tsy miaro ny vahoaka araka ny tokony ho andraiky ny intsony ny fitondrana sy ireo mpitandro ny filaminana ka tokony hametra-pialana raha ny fanazavana hatrany. Isan'ireo voakasika manokana amin'izany ireo mpiasa mpanjakana. Hoe inona no andrasana fanjakana zay tsy maharo akory ny mpiasany. Ianareo zany raha mba mananjanako ao tokantranonareo rehefa tsy voaro ny vahoaka. Nao ny zanako ao tokantranonao inona maray aman-dreny anao. Zay ny tenenina hoe tsy tokony hitondra tsony raha io gouvernemanta io fa tokony hametra-pialana. Ny teo aloha mantsy mbola nesorina fa tokony zareo mihitsy mahatsapa tena amizao tokony miala fa tsy vitandreo tsony. Tsy haindreo akory na ny andraikitra andreo. Fa ny andraikitra voalohany zany fanjakana zany ange dia miaro ny olombelona sy ny fananany. Fa tsy ny olombelona sy ny fananany vahoaka tsony fa ny mpiasanao mpiasa-panjakana mihitsy tsy voarinao. Fa votany maro antsety. Poka taty farafangana, poka tany Amaro, voy tany Amboromalandy, poka ny Mampikony, nisy tany Andramasina. Eraky Madagasikara zany manana zany menace zany miaro mampiasa fanjakana. Arak'izany, manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao, miantso fihaonana amin'ireo lehiben'ny mpitandro ny filaminana ny dinika ho an'ny fanavota amin'ny pirenena. Maro ny problema sosialy misy eto amin'ny firenena ary tafiditra anatin'ny lavaka mangitsikitsika ny vahoaka malagasy izany na dia fitatasiany zay mangataka iona amin'ny membre iomonaty rehetra hanambarana ian'izany zava-misy zany ary amin'ny tombontsoa ny firenena dia tianambara amin'izay manao hoe tsy maintsy vany io ary zao sosikevitra mahana azy sy hitondrana lera raha sitrany ay voavitra ny tombontsoa vahoaka sy ny namany. Hatreto aloha mifandimby ireo fikambanana antoko politika maro isan-karazany amin'ny fanehoan-kevitra samihafa mikasika ny fitondrana rajonary mampianina. Tsy misy tamberina nefa izany antso izany toa antso anevitra, tsy mihaino ny vahoaka, mitoy ny gabraraka, tsy misy ny fandraisana andraikitra. Tsy voalohany fanefenan'ny tany filalaovam-baolina eny Anosizato ary manohitra izany hatrany moa ireo mpanao fanatanjahantena eny an-toerana. Ny maraina teo tsy manaiky izany ny solotenan'ireo mponina ny hariva ny verina amin'ny lohan'ny ny toetra raha fa ny adatiny narindra ny andriany manana. Tapitra voafefy ireo toerana malalaka etsy amin'ny manodidina Anosizato. Toerana malalaka izay ampiasan'ireo mpianatra, tanora sy mpanao fanatanjahantena. Tanora Amanjato no mampiasa ity toerana malalaka ity, fivarotana tany ho an'ny vahiny sy tsy fisian'ny toerana ho an'ny mponina manodidina no nitarainan'izy ireo tao anatin'izany. Misy an'ireny mpivavaka ireny koa rehefa sabotsy lady mampiasa an'ity koa sady mivavaka ry zareo no manao pikiny eto, mpanao foty etsy andaniny, mpanao rugby. Nefa aketrimo zany lasa mampalahelo ohatrany hoe lasa ny olombitsy ve ny terrain. Fa dia zavatra dia mampalahelo aloha zao zavatra ataon'ny vahiny zao ohatrany hoe an'ny vahiny ve ty Madagasikara ty sy an'ny malagasy. Ny razambe an'ny gasy ny ady tamin'ny 47 ho an'ny taranaka nefa aketriny lasa tena vahiny ndray ve no fian'ity Madagasikara ty. Raha aloha no miteny anazy eo mitondra ny taratasy pitsarana. Zay zany aloha le izy eo, zay zany aloha ny entiny hoe taratasy pitsarana. Zay ny zavatra entiny hanambarana sy hanefenan'ity terrain ity ka tsy ekenay. Tsy tonga hatramin'ny fisamborana na fanoheran'ireo mpampiasa ny toerana Isasokajiny ny tranga teto Anosizato androany. Efa nifandimby ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony sy ireo solotenan'ny mponina ka ny afara tamin'ny fifanarana izany. Teraka didy pitsarana moa zay androany zany. Na fanateterana didy pitsarana le izy nisy ny fampiresahana zany tamin'ny ambaratonga maefa rehetra ny teo amin'ny sehatrin-drugby. Dia efa teo daholo moa le zareo rehetra tamarena zany natao fampiresahana dia izao hitanareo zao ny lamina zany ny eto toerana dia mitoy le asa. Ataoko angamba hoe korotana le izy fa fanazavana. Ka rehefa hainy isan'ny tokony avy zany le zavatra mitranga amin'ny fandehan'le toerana ty dia nanaiky daholo ny olona rehetrarehetra concerné zany. Hoe efa lasa misy tompony io dia mangataka amin'izay mba hanorena ny terrain vaovao hafa ivelan'ity indray zany mba hahafahan'ny tanora manao fanatanjahantena. Tsy ampy ny foto-dravitra sy ampiasain'ireo tanora miala voly toy ny fanatanjahantena eto Anosizato. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra ireo solotenan'ny mponina mahalona ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa eny Anosizato izay. Etsakilan'izay tsy nisy ny fifandonana tao anatin'izany na efa feno mpitandro filaminana vao maraina aza ny tany malalaka teny Anosizato.
Ny alahady zao no anarahana ny fandaharana faharoa amin'ny confession eto amin'ny Cool TV. Araka ny fampahafantarana andeha teto amin'ny fahita lavitra dia maître Willy Razafinjatovo na i maître Olala no vahiny amin'ny fandaharan'io. Arahoarina pahany amin'izay. Le cravaty reto zany zao vao niforonoko taty arina satria ny cravaty taloha tany Tuléar dia may avokoa ny tany tsy manana tsony fa taty arina zany reto zany hoe eo amin'ny 5 taona zany reto cravaty rehetra reto. Ka raha ohatra ny saiko izy ireo tany aloloha tany fa taty arina tsy voaisako tsony tsy nisy fotoana tsony anisako azy dia tamin'izay zany eo amin'ny 170 teo. Kanefa tato aoriana mbola mividy foana zany efa mahatratra ny 200 zany reto zany na 200 mahery kely na mety latsaka kely. Zay zany le cravaty afahako miteny aminareo fa hoe anisan'ny zavatra tiako mihitsy manao cravaty sy ny rehefa miakanjo zany miaingo dia mahafinaritra zany. Tsy ho anahy rery fa mahita olona miaingo koa dia tiako zany zavatra mahafinaritra anahy daholo zany. Araka ny efa nambara teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity vahiny tompotrano izy tsy zany fa namana mpanao gazety Lily Rabiata miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Hitantsika tamin'ny fanadihadiana kely teo fa nisy ampahan'ny confession zay confession mandeha manaraka. Afaka ampatsivinao ve inona tokoa io fandaharana confession io? Voalohany aloha dia miarabanao Anna Lena Davida, miaraba ihany koa ny mpijery ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Fandaharana confession indray no resahako matoa tonga eto. Fandaharana confession moa raha tsy ahivina dia fandaharana vaovao teto amin'ny Cool TV efa nisy ny andiany voalohany tamin'ny volana oktobra teo. Fa ity indray ny andiany faharoa, zany hoe fandaharana mandeha isam-bolana izy io isaky ny alahady faharoa ny volana no andefasana azy eto amin'ny Cool TV amin'ny valora sasany alina aorian'ny fampahalalam-baovao aorian'ny journal de l'économie dia misy ny confession. Inona moa no tena mampiavaka ny fandaharana confession io dia inona koa no tena mampiavaka ny andiany faharoa ty? Ny fandaharana confession araka ny efa nahitantsika anazy tamin'ny fandaharana voalohany dia fandaharana hitondrana amintsika mpijery fahita lavitra ny fiainana andavanandro ireny olona tsointsika hoe olona malaza ireny fa indrindra ny olona nisongadina teto amin'ny firenena zany no ezahana ho resahana ao anatin'ny fandaharana confession. Maharitra eo amin'ny 2 minitra eo ny fandaharana malalaka zany le fotoana ahafahantsika mahafantatra ny andavanandro ny andavanandrom-piainana ilay vahintsika. Ahafahantsika ihany koa miaraka miverina aminy mitantara ny fiainany taloha na tonga azy teo amin'ny toerana na safidiny io mampalaza azy io mampa hoe olona misongadina azy eto amin'ny firenena. Amin'ny andiany faharoa ity moa zany dia maître Olala no vahintsika araka ny efa hitantsika tamin'ny fampahafantarana isantsokajiny araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana kely ampahany amin'ny fanadihadiana kely teo ihany koa i maître Olala indray no vahintsika amin'ity andiany faharoa amin'ny fandaharana ity. Niavaka tokoa ny fandaharana tamin'ity indray mitoraka ity satria na ny ekipa na ny fifaneraserana teo aminay sy maître Olala dia tena hoe hita isongadina anatin'ny fandaharana mihitsy zany hoe tsy hijanona ho anay ihany zany fifaneraserana tamin'ny maître Olala tamin'io fandaharana io fa ho hitanareo mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Cool TV, ho hitantsika mpanaraka ny fandaharana confession ny hoe ohatrany ahoana maître Olala fiainana andavanandro ary ity ny tena hoe manamarika anazy ny fiainany niarahana taminay dia tena fiainany amin'ny andavanandro ihany koa. Ohatrany ahoana izy eny amin'ny tribunal eny, miantsena ve izy, ahoana izy ao an-tokantranony ao, ahoana ny fandraisan'ny vady aman-jana, ahoana ny ainan'ny vady aman-jana ny andreny tantara ny sesy teto amin'ny firenena nampalaza ny maître Olala na ahitana hatrany any maître Olala izay. Alohan'ny sarana eto betsaka ny olona manontany na ny mpijery moa zany ny antso taty na nefa mandeha ny an-dalana nga hono tsy mivery ny fandaharana confession io. Izay indrindra. Izay ihany koa ny tena isan'ny atongavako eto ampatsiahantsika fa misy ny famerenan'ny fandaharana. Teo amin'ny fandaharana voalohany moa zany dia mbola tsy nazava tsara tamintsika hoe isaky ninona marina no miverina ny fandaharana confession fa ilay fandaharana voalohany le izy ny diffusena alahady faharoa ny volana iny ihany no hitantsika fa ampatsiviko atsika fa ny famerenan'ny fandaharana ny zoma manaraka an'iny zany hoe raha nandeha ny alahady zao zany ny fandaharana zoma manaraka an'iny amin'ny 2 ora tolakandro ny famerenana voalohany. Mbola misy ihany koa ny famerenana faharoa latsinainy manaraka an'iny indray ny famerenana faharoa
amin'ny roa ratolakandro ihany ary mbola misy ihany koa ny famerenana fahatelo atsika izay tsy nahita ireo fandefasana ny fandaharanareo zany alakamisy herinandro manaraka an'indray ny famerenana fahatelo amin'ny roa ratolakandro hatrany dia izay no fotoana anarahantsika ny fandaharana confession eto amin'ny Cool TV. Ampatsivina ihany koa isika fa raha misy ny te hafantatra fanampanazavana na te hifanerasera amin'ny sampana fampalalam-baovao izay mariako ihany koa moa fa izy ity dia tsy fandaharana hoe ho an'ny sampana fampalalam-baovao fotsiny fa izay ihany koa no isan'ny mampiavaka azy izay hoe fusion ny fampalalam-baovao ny rédaction sy ny production zany izay no ahitantsika ny Herlanto manolotra anazy dia ho antsika izay te hitondra fanamariana na hitondra sosikevitra na hifanerasera aminay mpikarakara ny fandaharana dia misy ny laharana soratana eo ambany fahitalavitra moa zany ahitanao anazy io afaka antsoinao foana hitondranao ny fanamariana na hitondranao ihany koa ny sosikevitra anatsarana ny fandaharana na izay fanontaniana tianao apetraka mikasika ny fandaharana confession. Isaorana betsaka ianao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Misaotra anao David nandray anay dia misaotra ihany koa ny teknisiana mikarakara ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV dia manome fotoana antsika rehetra amin'ny alahady amin'ny valora sasany ny fandaharana confession manaraka indray iarana amin'ny maître Olala na i maître Razafinjatovo Willy. Maître Olala moa zany fahafantarantsika rehetra azy. Misaotra tompoko. Anohizantsika ny vaovao dia manambana ny apiakatra sarandalana ny UCTU amin'ny volana Desambra raha toa ka tsy mandoa ny compensation izay mitentina 12 miliara ariary ho an'ny enim-bolana manaraka ny fanjakana. Etsakilan'izay tsy mahafantatra ny fandaminana vaovao apetraky ny ATT sy ministera tompony andraikitra moa ireo voakasika amin'izany. Fanadadiana. Ny fampiakarana ny sarandalana no miandrana ireo mpandeha raha tsy voalohan'ny fanonerana tokony omen'ny fanjakana ny ireo mpitatitra ho ny filohan'ny UCTU ary efa nivonona tamin'izany ny mpandeha tamin'ny volana Oktobra. Ny alana tamin'ny fampiakarana ny sarandalana izay no nataon'ny fanjakana ka nampanantenan'ireo mpitatitra ny fandoavana izany. Hatreto tsy mbola nahazo izany izy ireo ary miampy izany mbola tsy voaloha tamin'ny taona 2024. Tsy miova fa dia zavatra ny efa niainanay tamin'ny heritaona tamin'ny 2015 tokony mbola omenanay amin'izao fotoana izao zany ary zay moa fa nametraka tao ihany na zany tsara raha hoe tokony 1,800,000 francs 1,800,000 francs no tokony omenanay mpandrarahany fitaterana rehetra zay ma-licence na urbaine na suburbaine. Mitoetra ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny mpitatitra raha ny fanazavan'ny filohan'ny UCTU. Ireo mpamily sendranay androany tsy mahafantatra ny fepetraraisin'ny ATT sy ny ministeran'ny fitaterana manoloana ny fanaraha-maso ny fandaniana manoloana ny fandoavana ny fanonerana izay. Dia izay ny fanarahana tamin'ny ATT fotsiny izao zany ny tokony le omeny zany le gasoil omeny solona izy fa tsy izay tokony lan'le toebila satria le lan'le toebila mety vaova raha karak'le embouteillage ny lalana andehanana. Raha ohatra izy midina fotony izy dia tsy haiko hoe anaramaso le hoe surtianay hoe miala eto Analakely izy hoe vitany amizay le consommation nefa le toebila le samy manana ny consommation le tsy mitovy. Litre 16 litre zay vidana coopérative ihany ma zay manantanteraka an'izay asa fotsiny nanay mpanjifa rehetra mihitsy fa ny fanjakana no hoe tsy fantatra hoe ina ny antony nahatonga azinay ny sisika ame an'ilay fanampinanay iny tsy azonay mihitsy iny fa iny efa zaka ny mpanjifa iny efa nandeha iny nandritra ny efatrandro efa tsisy problème mihitsy. Marina misy olona kely vitsivitsy mitaraina ihany hoe tsy zaka efa mavesatra misy fiatraikany any amin'ny na voatabisy tongolo izany anaty volanina ara misy fiatraikany io kanefa na izany zany miakabetsahan'ny mpanjifa zany dia efa nanaiky. Fanatsarana ny fitateram-bahoaka no ampanantenan'ny mpitatitra ary fanaraha-maso akaiky izay ataon'ny fanjakana manoloana ny fandanian'ireo mpitatitra no ataon'izy ireo etsan-daniny. Samy joro amin'ny heviny ny rotonta manoloana izany raha miandry fatratra ny fivoarana eo amin'ny tontolon'ny fitateram-bahoaka ny mpanjifa.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia manomboka tamin'ny taona 2024 dia nahazo vahana eto amintsika ny e-commerce na ny varotra amin'ny alalan'ny internet fampiroboroboana ny lafin'ny toe-karena amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vahiny moa ny tanjona raha ny nambaran'ny ministry ny varotra mampiroborobo izany eto amintsika ny teknôlôjia vaovao fa mbola tsy miatra ny lalàna mifeny e-commerce eto Madagasikara tsy ampirahateo moa ny fotodrafitrasa ahafahana mifaninana amin'ny any ivelany izay indrindra moa no antony atrikasa tanterahana teny amin'ny CCIA androany izay ahitana ny fandraisana anjara n'ireo manampahaizana manokana. Manaitra ny tompon'andraikitra androany indray ny FAO manoloana ny tranga any Atsimo voalaza fa misy 5 alina sy 7 hetsy ireo olona marary vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny tatitra azo etsakilan'izay mivondrona ireo fikambanana iadina amin'izay tsy fijanjarian-tsakafo izay narindra Landranomanana. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena laharana faefatra no misy a Madagasikara eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo 720 isanjato amin'ireo ankizy no voakasika izany any ambanivohitra 20 isanjato ny mponina no tratra ny tsy fampitsakafo ary manodidina ny 4 tapitrisa no tratra n'izany ny olana eo amin'ny fiovan'ny toetry ny andro no mitoetra ho olana raha ny nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny ONN tsy mitsahatra manaitra ny tompon'andraikitra ny FAO manoloana ny tranga any Atsimo. Zay le isy anaovantsika sehatra ray any Maroc any Marrakech any olona hoe misy fanahina be tokoa manoloana le fivavahan'ny toetrano. Zay le fanairana ataon'ny FAO inona ny hetsika tokony atao. Ny hetsika efa atao zany dia mitony any Atsimo ny ady antsy fanjarian-tsakafo amin'ny resaka lafiny mahery vaika. Fa tsy maintsy atrehitsika koa manerana Madagasikara dia le ady antsy fanjarian-tsakafo amidaraziko. Ny antony dia ho vitsy dia vitsy ireo taranakitsika zany afaka andray an-tanana ny fampandrosoana ny firenena. Mahery ny 56 000 foyer zay hitantsika tena vulnérable tena mare fa efa raisina tanana. Ny reny sy zazo anatin'izay zany dia 2 millions d'enfants efa raisina tanana. Efa andraisana tanana sy vidany hoe 2 volana 2 volana 3 volana azotsika fa tsy maintsy fehezina amin'ny ataontsika hoe sakafo ara-pahasalamana sakafo na aliment thérapeutique mena an'le reny sy ny zaza tratra ny tsy fanjari-sakafo. Manana ny anjarany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ny tsirairay mba hialana amin'ny fahafatesan'ireo ankizy latsaky ny 5 taona manodidina ny 500 amin'ireo vehivavy ray hetsy indray no maty eo am-piterahana raha ny tatitra farany noho ny tsy fampitsakafo. Ilaina ny fisian'ny sakafo misy otrikaina mba ahafahan'izy ireo miantoka ny fampandrosoan'ny firenena. Antony ivondronan'ireo fikambanana misy 400 manerana nosy mba hampihana ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Nay zany eo anatin'io ady amin'ny fanjarian-tsakafo izay atao amin'ny sehatra tsy miankina dia voalohany aloha ny manamafy amin'ny otrikaina ireo sakafo vokarin'ireo orinasa manentana zany zay an'ireo orinasa mba anao an'izay etika zay zany hoe ohatra hoe ny fanampinana vitamine amin'ny amin'ireo sakafo vokarina rehetra. Ezaka iray ataon'ireo mpikambana ao amin'ny hetsika saina amin'ny herinandro avy izao ny herinandro ny firaisan-kina ho an'ny fanjarian-tsakafo ifanesy ny fampiratiana fanentanana fionana amin'ireo mpamatsy vola iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Tsy manambola ananganana tranobe ny tanora ny fitondrana rajonara-mampianina tamin'ity androany ity nanolotra fitaovana mitetina $5,400 ho fampitaovana ny distrika 5 manerana ny nosy ny PNUD tsy laharam-pahamehana ho amin'ny fitondrana moa ny fampivoarana ny tanora. Fanadadiana. Ny 50 isanjato ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa io ny lefitry ny solotena maharitry ny PNUD miasa eto Madagasikara androany nandritra ny fandraisam-pitenenana tamin'ny fanolorana fitaovana mitetina $5,400 ho an'ny tanora amin'ny faritra 5. Miantoka ny fampandrosoana sy noavin'ny firenena ny tanora raha ny nambarany antony tokony hitsinjovana azy ireo manokana. Une force incontournable et un potentiel important pour le développement notamment au niveau local. Ny tanora dia vondrona iray tsy azo atao tsinotsinona ary tsy maintsy etsehana raha tiana ny hampandroso ny firenena. Tsy maintsy miantehatra amin'ireo ny fanjakana ary mila manentana azy ireo handray anjara amin'ny fampandrosoana haingana ny firenena. Miara-manaiky isika fa raha tsy feno daholo ireo fepetra ilain'ny tanora amin'ny fampandrosoana ny tenany dia mety ho lasa entana mavesatra izy ireo. Na izany aza nefa raha teventsika ny fahaiza-manaon'izy ireo dia efa miara-miasa eo amintsika amin'ny fanaovana ireo ho fitaovana entina mampandroso ny sapatra ny firenena manontolo zany. Levier de développement du pays
aux échelles locales et nationales. raha nantanina mahakasika ireo fanampindro eo ny ministra ny antony tsy andraisan'ny fanjakana ny tanàna ny fampitaovana tahaka izao. Nilaza ity farany fasahirana ny fanjakana ka tsy afaka manantanteraka izany. Nilaza ihany koa ny tenany fa voaroana telo ny tranobe ny tanora vita. Araka izany, tsy laharam-pahamehana ho an'ity fitondrany ity ny fikarakarana ny tanora. Ny tanora izay tsy zohina amin'iza intsony fa miantoka ny fampiodinana ny firenena raha toekarena. Mikasika ny fanatanjahantena kosa, nolazain'ny ministra fa miantona avokoa ny fanavaozana ny birao isaky ny federasiona. Antony, mbola hikarakara ny fandraisana ny fivorianan-tampony ny francophonie ny tompona andraiki-panjakana rehetra. Izany hoe ny fisehosehoany ivelany no laharam-pahamehana fa tsy ny fikarakarana ireo tanora maro manerana ny nosy. Mazava araka izany fa ny fikarakarana ny fivoriana iraisam-pirenena no laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana fa tsy ny tanora ho aminy. Tsy ahivana fa raha nandray ny fivorian'ny COP21 izay nandraisan'ny filoha maneran-tany anjara tao Frantsa ny filoha François Hollande dia tsy nampiakatra ny fitiavan'ny vahoaka azy izany. Eboebo sy seho ivelany izany fa ny fitsarana dia ataon'ny mpifidy mandritra ny fifidianana ho avy. Hanana ny anjara-pitenena ny araka izany ireo tanora maro tsy voakarakara nandritra ny fotoam-piasan'ity fitondrany ity. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia fidirana lalambe sy hetsika maro samihafa no hita tao amin'ny toerana maro tao États-Unis tao ireny nahalaniana filoham-pirenena Amerikanina ny Donald Trump. Fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Olona an'arivo maro no nidina an-dalambe tao New York, Chicago sy Seattle omaly. Tsy filoham-pirenenanay Donald Trump, io no sorovaventy sy ambeten'ireo olona nanao fihetsiketsehana tao ry valim-pifidianana ny filoham-pirenena tao États-Unis. Tsy manaiky ny valim-pifidianana nivoaka izy ireo raha ny fanazavana. Tao New York nizotra tao amin'ny Trump Tower, toerana izay ipetrahan'ny filoham-pirenena Amerikanina vaovao. Ireo mpanao fihetsiketsehana tany an-toerana ary anjatony maro tamin'izy ireo no nivondrona tao amin'ny park Manhattan. Miisa mahery ny 700 kosa ireo nivondrona tao Chicago, tao ivelan'ny Hotel Trump International Hotel and Tower. Tsy manaiky ny fitondrana anjakan'ny fanavakavam-bolokoditra izy ireo. Etsakilany raha ny tao Chicago, nitohanan'ny polisy avokoa ny lalana rehetra nisian'ny fihetsiketsehana, tsy nisy ny fanagadrana sy ny herisetra tany an-toerana. Nitrangana fitifirana kosa tao Seattle raha ny nambaran'ny mpamonjy. Olona 5 no naratra voka-drizany, 2 amin'izy ireo no maratra mafy. Anatin'ny fanadihadiana mahakasika izany mitandro ny filaminana ankehitriny, saingy hatreto tsy fantatra raha toka mifandray amin'ny fihetsiketsehana nataon'ny mponina ny zavanitranga. Raha ny fanazavana efa nanomboka ny talatalasa teo io fihetsiketsehana io tao amin'ny toerana maro. Alohan'ny sarahana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Raikitra ny sahotaka teny Analakely alina. Miaramila anjato ny mirogo basy no tonga nanodidina ny lapan'ny tanàna teny Analakely. Mandeha moa ankehitriny fanadihadiana ho an'ireo mpitandro ny filaminana namoaka fitaovana ireo. Nanao hetsika ny vahoaka ny Soamamanina tamin'ity androany ity. Nivoatra nandiditra n'izay moa ny fialan'ny sinoa any an-toerana ary itoy hatramo ny adiny mponina any Soamamanina. Manambana ny ampiakatra ny sarandarana ihany koa moa ny UCTU amin'ny volana Desambra raha toka tsy mandony ny compensation izay mitetina 12 miliara ariary amin'ny enim-bolana manaraka ny fanjakana. Dia zay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany. Isaorana manokana ihany koa ny any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Nkolo TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianarantsoa. Mandroso asina daholo tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.